Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kotrosalama mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola miaino ahy ka miaro tory mandrakariva eo amin'ny vavahady ary miandry eo amin'ny filambanavaranako. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina mpamalalo ny anantsika amin'izao fotoana izao a. Dia amin'ny fifaliana lehibe no iara-banantsika rehetra izay tatrantso tonga eto androany miaraka aminay a. Ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay ranao fandarana andramoka izao a, ny akiradio a, ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Ny fiadanan'ny tompany eo amintsika tsirairay avy a, dia matoky fa mifampahery aminao eto indray androany. Randrano tonga miaraka aminay dia tena aminao tsy sendra kory natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia maharitatra amin'ny farany a. Dia aza miala raha tsy tapitra ny fandarana fa tsy takany idiranao eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa ahery ianao raha miala eto dia tombo finoana ianao a dia ho velona indray ny fanantenanao. Amenna. Amialan'ny tenin'Andriamanitra daholo zany raha misy tsy salama eto a dia anasitrana anao ny tenin'Andriamanitra, kivikivo ketraketraka ianao apitraka anao ny tenin'Andriamanitra. Noana moa ianao a mangetaheta fahamarinana dia ho fokisan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ianao a amin'ity androany ity. Iny Jesosy a isika rehetrrehetra. Mila zareo daholo tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pilatan'Andriamanitra. Dia anao mampandrotsiana ny vavintsika Lovely izay tonga antsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Iny Jesosy a raha mbavy Lovely a anao avy hatrany ny fitenenana. Alléluia, tahiny Jesosy pastera, tahiny Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka tsika hanombohantsika amin'ny fotoana. Ry Jesosy malalanay io, mbola faly misaotra anao izay Jesosy satria mbola notantananao izay, nofimbeninao izay dia mbola tonga amin'izao fandaharan'ny ady mivavaka fiambenana izao indray. Misaotra izay Jesosy malala satria mbola teo foana ny tananao miaro anay, mbola teo foana ianao Jesosy mbola afaka mahatonga anay indray eto, tonga eto hiaino ny teninao Jesosy koa dia ankehitriny Jesosy dia angatahanay eto ny fanatrianao mba tena hoe ameno anay amin'ny isa-tokantranonay tsirairay avy any dia enganianao Jesosy malala mba tena ampifantoka anay mba hiaino ny afatrao mba tonga an'izany afatrao zany ho tafapakalalina ty anatin'ny fonay. Dia angatahako aminao ihany koa Jesosy malala vangio ny mpanomponao mitondra ny teny, vangio ireo izay mpitondra mbavaka ny mpanao fandikana teny Jesosy dia aokaneny anaranao rery ihany misy sandraka eto Jesosy dia ianao nampitombohitra ny tsirairay avy, ianao nampijoro mandrakariva ny tsirairay avy Jesosy malalo dia nizany izy mandre ny teny avy aminao eto Jesosy dia mba tena hoe handray an'izany teny mamy avy aminao zany Jesosy malalo dia ampiahatra an'izany teny zany eo amin'ny fiainany Jesosy dia mino koa fa tena hoe arovanao ny connexion-nay tsirairay avy mba tena hifantoka izay tena hoe mba aheno hatramin'ny farany zany hafatra avy aminao zany Jesosy dia voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Alléluia, amen. Alléluia. Mankasitraka ny janao nambavy Lovely tanatin'izay vavaka mamy be nanombohanao ny fotoana zay dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ane amaly fitianao dia mitombo ositra ary mitombo fahasoavana ihany koa nambavy Lovely. Angataka olona anankiray antsika dia ny ety ambolohany amaky ny tsodrano. Alléluia. Izy tsofana rano antsika rehetrarehetra amin'ity androany ity dia izary no mba mazoto
iantso amaky ny tsodrano amin'ity androany ity izay tsofako rano anao eto izay tonga eto androany. Alleloia. Mila olona anankiray zany amaky ny tsodrano. Ny tsodrantsika androany rehefa tonga misy le olona vao alleloia, le olona miantso vao vakitsika ny tsodrano. Alleloia. Alleluia. Misy olona tonga ao izara tsodrano dia iranabavitsika iaina. Andoary mba iangavitsika zandrena amaky ny salamo fa 7 andiny 7 ka hatramin'ny 120. Salamo fa 7 andiny 7 ka hatramin'ny 120 no tsodrano ho tononinao androany. Manasanao ary zandriaina ranabaviaina amaky izany ten'Andriamanitra zany anao ny fitenenana. Tahitokotsika rehetrarehetra dia mankasitraka pasterna ny fitenenana vakiako ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro, eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an'i Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Fa Andriamanitra mamelo mafy ny lohan'ny fahavalony, dia mitafy-doha lava volony izay mandroso amin'ny fahadisoany. Alleluia. Mankasitraka pastera. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabaviaina to anatin'izay namaky tsodrano izay. Rehefa efa misy amin'ny tsodrano moa zany rehefa misy olona anankiray efa niantso dia efa tsy miantso tsonareo aoriana satria efa voavaky somatsara ny tsodrano. Misaotra nareo tamin'ny fahavononana izay mbola niantso tao ambadika rehetra tao. Alleluia. Ho le tsodrano teo manao hoe isaorana ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro, eny Andriamanitra ny famonjenantsika. Tsy manderery ianao io ary tsy mavetsatra anao satria nahoana Jehovah Andriamanitra mitondra ny entantsika. Alleluia. Jehovah Andriamanitra mitondra ny entako sy ny entanao. Alleluia. Dia izy koa Andriamanitra ny famonjenantsika ary any Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Fa Andriamanitra mamelo mafy ny lohan'ny fahavalony dia nitampon-doha lava volo ho an'izay mandroso amin'ny fahadisoany. Fantatsika moa fa ny lehilahy rehefa lava volo dia afa-boninahitra, tsy misy voninahitra. Ny lehilahy lava volo zany dia endriky ny fahavalon'Andriamanitra. Zay aloha tsara fantatsika mbola tsy fantatro zany fa tsika manao tsara ety fa tsy manao lava volo. Tsy mitombina zany sarin'i Jesosy lava volo iny. Dia Andriamanitra mamelo mafy ny lohan'ny fahavalony. Tsy lasiano fahavalon'Andriamanitra zany ny tampon-doha lava volo, fa tsy ianao ane zany. Fa ianao kosa dia Jehovah n'Andriamanitra ny famonjenanao dia izy mitondra ny entanao isan'andro isan'andro. Hitondra ny entanao isan'andro isan'andro ane Jehovah Andriamanitra. Tsisy ata-mavesatra intsony any aminao fa hoentiny isan'andro isan'andro ary ampandresy anao koa izy anoloana ny fahavalonao rehetrarehetra. Mainona. Dia raha izany tsodrano zany ranamba verselinasy France $100 Koweity, Naziraila Koweity, Irana Mernena France, Asina Apostoli Madagasikara, Razana Sosivi Koweity, Razana Monika Dubai, Yama Koweity, Mirsubianjana Arabie Saoudite, Nena Mensu Italie, Tsimboramela France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Yama Koweity, tous Jesus Monakzay Allemagne, Erika Rak France, Miranandre Malala Allemagne, Mapiona France, Kadeka France, Marina Tiana Canada, Someva France, Jessica Patiti France, Itudnoelina France, Cotanela Belgique, Bersava Koweity, Hortensina Koweity, Angelina Andrena Soul France, Tsirambaramela France, Mirsubianjana, efa nyteneniko teo, tonga Soa Bersava Koweity, Nambiny Tsomakrina Koweity, Razana Monika Dubai, Lavolitina France, Natalina Maisarina Madagascar, Claude Razaka France, Zafady, artisanat de Madagascar France, tonga so ihany koa toy
impian'ny tonompo zay todiny oeline efa maromaro zay Inguina Rodriguez Arabie Saoudite, Thierry Berthelot France, tonga soa isika menakavy halleloia inany nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany inany fahasoavan'Andriamanitra izay nataony teo amin'ny fiainanao tamin'ity androany ity any dia misy fahasoavan'Andriamanitra lemenanay zay androany misy famangin'Andriamanitra ngezabe zay koa tatao tokantranonay androany izay mitaridarina ngezabe anomen'Andriamanitra zay tena hitako tena zava-dehibe tena zavatra ngezabe mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra zany dia nanovany tolotsaina to dia nisy tolotsaina ngezabe zay nidina izay ankinany zavatra ngezabe mihitsy eo amin'ny fiainana menakavy kely dia isorako an Jesosy izay zavatra ngezabe nataony zay tamin'ity androany ity ho azy ny voninahitra ho azy ny dera sy ny sotra ny fatongavako mijoro eto aminareo ihany koa malofa vita fandarina oatra dia mbola hijoroko avy mbola fahasoavan'Andriamanitra ihany koa izany rehetrarehetra zany dia ny dera sy ny haja ny sotra sy ny voninahitra ho azy nivoaka ny tokantrano zay rehetrarehetra androany tsy nisy olana tsy nisy problème tsy nisy samy tafody somba tsara daholo ihany zay mivady mandeha mivoaka mitondra tomobile eny an-dalana eny tsisy problème tsy tratran'ny accident sy zava-dehibe zany ka dia man'Andriamanitra ny voninahitra anjaranao ndray zao inona ny azonao ambara inona ny azonao olazaina androany raha ifampitanisa ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahasoavany eto tsika rehetra anjaranao ndray zao afaka soratanao dia zahako amaky rehefa aveo fa andao aloha tatolotranao ty raha mahafinaritra be ty zao tsika rehetra iaraka anao antiry ty hainareo tiry ty dia mianao finaritra daholo dia aveo amaky fitsona vavolombelona ajasika patitry France Elena Mernena France Soa Meva France Alléluia Lovlitina France efa nitonoko teo Etiarandrena Solo Madagasikara Marie Hortensine Koety tahin Jesosy tsika rehetra ndao ary mianao finaritra daholo dia hitra amin'ny fitsona vavombelona tsika aoriana tiry aty dia hitra amin'ny toloteny rehefa aveo mianao finaritra daholo Tukumaye
Alleluia. Irany mampionona voalohany indrindra tanatin'ny alboma voalohany iny ny vita voalohany tamin'ny irany tamin'izany a dia mba nizaraiko taminareo teto androany fa mba natsiariko hoe manana tombo-tokana aman-tany aman-danitra eo foantsika miaraka amintsika eo foana mety miova ny zavatra rehetra mety miova zao tontolo zao a fa tsy eovan'Andriamanitra tsika eo foana tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Eny ary misaotra nareo sady amin'ny fandratana ny témoignage ny fijona vavolombelona dia ao ary fa dia vakina ary zany a hoy ranabavaingina Rodriguez alleluia dia raha Jesosy a ny tantana ny sy ny vimbina ary ny aro ny menakavy kely nandritra ny tontolo andro iny a misaotra azy koa fa salama tsara daholo a ho azy reriany eny voninahitra alleluia amen alleluia mankasitraka ny Aingrina Rodriguez tsisy isorana mampionina alleluia hoy nabavy soameva hoe tenana Jesosy malala fa vita somatsara ny tontolo andro nazo fahasalamana trany a tsy nahiny vaovao ratsy a mbola velonena somatsara isika menakavy narovan'i Jesosy tamin'ny loza sy ny ratsy tsaranao Jesosy malala tompony sabata alleluia amen mankasitraka nabavy soameva misaotra ny Jesosy fa nalamina avokoa ny lamina avokoa ny tontolo andro koa feno fiarovana sy fahasalamana amen hoy meritsobeanjana mankasitraka indrindra Aingrina Rodriguez alleluia mankasitraka indrindra alleluia sy mikerakera be dehibe mihitsy hoy raha latojo ny tontolo andro kandroany alleluia mahakasika ny fony Rodriguez hoy ny iriny hoy raha latojo hoe ny tontolo andro kandroany dia sorako an Jesosy fa tena be dehibe mihitsiny a ny asa fa nalaminy dia nasesiny tsara le izy a dia vita somatsara daholo course contre la montre kely mihitsy a satria misy fa vita daholo ihany isaorako koa Jesosy fa mbola natotosany akiga Getsemane androany alleluia dia raha Jesosy a niaro sy namomeny anina sazy amin'ny menakavy kely alleluia amen mankasitraka ny rahalatotsika manana tena moa mandika ny ten'Andriamanitra ny témoignage izay nataoko teo misaotra ny Marinate ana izy koa Marinate ana hoe dia raha Jesosy a nitantana ny tontolo androko a navita ny tokony natao aho anio salama somatsara alleluia mankasitraka indrindra aonazy izy tonga so ranoroso olga poety a aonazy izy ranabavylina alleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe io izy a fa vita somatsara ny baka ny zanako laevo misaotra azy koa fa nilamina ny asa mandrarahana atao a rehetra nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana natrehana izany faly fa mbola tafahoana somatsara amin'ny ankonako ato trano dia raha Jesosy voninahitra ho azy reriany amen mankasitraka indrindra anao ranabavylina tonga so ihany koa normal laseny Madagasikara alleluia hoy izy ranabavybety misaotra n'Andriamanitra fa nafinaritra tontolo andro androany lamina izay natao rehetra salama tsara ny menakavy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen alleluia misaotra ny ranabavyberitzava hoy $100 ranabavy $100 hoe alleluia mankasitraka indrindra zoko malala mankasitraka ny ranabavy lovely izy aonareo izy ranabavy ihany dia raha Jesosy fa androany rehefa atao amin'ny mpivarotra dia tsy nanana espesy nefa tsy nanana carte le mpivarotra dia nisy olona niteny hoe ohatrinona ny anao fa alohako indrindra hitavity
nahazo isaza zay mianakavy kely. Alleluia, tsara ny tompo a, mahafinaritra kosa zany. Alleluia, arabaina. Ao anareo izy raha nampaverika. Alleluia, dia raiko Jesosy fa mbola nomeny ery sy fahasalamana nafahana ny atrika ny tontolo andro iny misaotra azy koa fa amin'ny misaotra azy koa amin'ny fiarovana sy ny fitahiany rehetra, ary tena nalaminy avokoa izay nataony mianakavy kely. Ny zanakay lasa somatsara nandeha nanao voyage d'étude. Amen. Alleluia, tsara ny tompo. Misaotra ny nampaverika. Io zokialain fa tonga asan'ny apôstôly Madagasikara. Hoy raha nambavilovily hoe isaorako Jesosy a, isaorako sy diraiky Jesosy fa lamina be ny tontolo andronay mianakavy anio a. Tena feno hafaliana sy tsikitsiky nafinaritra be ny tany ampiasana, ary salama tsara sy mitantaniny ny tanany mahery. Tsara ny tompo. Alleluia. Antoina botina vao Madagasikara tonga so ihany koa. Ao izy normal laseny dia Jesosy fa feno ny fitantanany sy ny fiarovany ny anionay. Mbola nomeny fahasalamana ihany koa, ary afaka manatrika zao fotoam-bavaka fiambelana zao ihany koa. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra indrindra ny zanabavy normal laseny. Hoy raha zana Sosilivi nakasitraka andranabavy izy a, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ao izy Thierry Berthelot. Excellente journée aujourd'hui à mon travail, pas de souci. Ce soir, nous avons cueilli des cerises et les avons distribuées à quelques voisins. Nous avons récolté en retour des sourires. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais pour moi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup Thierry. Ozy lantina botina vao hoe tahiny Jesosy sika rehetra. Ebe manamby so France tonga so. Natalia Marie Charline tonga so ihany koa neny a. Dia raiko Jesosy malala nitantana sy niaro anay a tamin'ny loza sy ny rofo rehetra tamin'ny tontolo andro ity. Isaorako azy koa nafahako niona tao amin'ny ankiavitra androany sy nanampiany ahy tamin'ny asa lehibe nataoko anio, ary tonga so eto amin'ny fiaraha-mivavaka izao indray. Alleluia. Amen. Misaotra indrindra ny ranabavy Zoky Charline, neny Charline isika tao anatin'izay témoignage mahafinaritra be izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra anareo Jesosy hamaly fitianareo a, mihoatra lavitra noho ny nataony tamin'ny androany mbola omanina ho anareo indray rapitsony tsara indrindra satria nareo a dia nahena amin'ny voninahitra azy androany. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra isika izay entin'ny ranabavitsika ranabavitsika kekeny hitorantsika ny ten'Andriamanitra androany a. Raha isoary ny baibolinao dia atao hoe iany tsika dia aoriana toroteniny a, dia miverinety ny tena koa mahamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Ranabavy kekely anao ny fitenenana. Jerentsika amin'izany mpihavana ny fahasahian'i Davida tao anatiny a. Mankasitraka indrindra pastera manome fitenenana manao navedanan'i Jesosy Kristy aminao sy ny ankonanao pastera, dia manao navedanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika eto androany ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 17, Samuela voalohany toko 17. Efa tsy soviana amintsika intsony moa ity tantara ity fa mahasoa antsika ny teny averina ozy ny tenin'Andriamanitra, fa mino fa misy tian'Andriamanitra indray hampahelezana antsika amin'ny alalan'ny teniny. Ny soramandro manao hoe Davida sy Goliata. Namorony miaramila ny Filistina hiatao Sokojota tamin'izany fotoana izany ry havana, ary Saoly koa sy ny lehilahin'i Israely dia tafavorin'ny lahatra ihany koa hiady amin'ny Filistina. Ny Filistina teo ampita teo amin'ny tendrombohitra anankiray, ary ny Israely teo ampita teo amin'ny tendrombohitra anankiray ihany koa. Izany hoe lohasaha zany nelanelan'izy ireo no nanelanelan'izy ireo. Dia nisy an'ity lehilahy ity atao hoe Goliata, dia lehilahy ranjanana izy io mpiatsiady eo amin'ny Filistina mba hiantsiady amin'ireto zanak'Israely reto. Izy io dia tena vonona tamin'ny fitaovana rehetrarehetra, nisy fiarovan-doha, nisy fiarovan-tratra, tena hoe ary fomba zany ny fiadiana rehetra tany aminy, miaraka amin'ny sabatra, efa vonona be izy zany fa hoe hiady amin'ireo zanak'Israely ireo. Dia ity lehilahy Goliata ity moa zany dia tena nahevava be mihitsy tamin'izany satria raha mifampitahorany dia tena hoe tsy hisy haharesy azy mihitsy ireo zanak'Israely ireo. Ndao vakitsika eo amin'ny 19 hatramin'ny 110, 19 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny hainy izy dia niantsony miaramilan'ny ary nijanona izy dia niantsony miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe
nahoana ianareo ny mivoaka ilahatra iady tsy filistina va aho ary ianareo kosa mpanompo ny Saoly mifidiana lehilahy iray ianareo ary aoka izy hidina ety amiko raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay fa raha resiko kosa izy ka matiko dia ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay ary hoy ilay Filistina izao efa naiky amin'ny miaramilan'ny Israely androany hamoha lehilahy iray ahy hiady amiko ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny Filistina izany dia mivady-po izy araiky tahotra loatra. Teto moa izany ry havana dia tena hoe anatahotra i Saoly satria tsy misy nieritreritra mihitsy hoe haharesy an'ity lehilahy ity satria lehilahy goavam-be lehilahy tena hoe miantsy ady tokoa io lehilahy io dia rehefa avy eo moa izany tao aorian'izay dia nisy rahalahin'i Davida 4 moa izany miaraka amin'ny Saoly nandeha niady tamin'ny nandeha ady tamin'ireo Filistina ireo dia jerentsika eo amin'ny 7:70 nomboka amin'ny 7:70 jerentsika indray amin'ny anaran'i Jesosy dia ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany eto ity langoeran'ny efa ity sy ireto mofolo ireto ho an'ny rahalahinao ka dia atero faingana ho any an-toby ho any amin'ny rahalahinao ary eto any amin'ny pifey arivony ireto frômazy didiny 10 reto dia izaho na tsara ihany ny rahalahinao na manahoana ary itondray izay famotarako ny toeny ary Saoly sy izy telo lamba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny lohasaha ilaha niady tamin'ny Filistina dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondry no tandreman'olona ary nakanetana izy ka lasa nandeha araka ny nandidiany Jese azy ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy ary ny antokony miaramila izay efa hivoaka ilahatra dia nanakora iady tamin'izay fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra iady ka nifanatrika ny miaramila ary Davida namela ny entany teo an-tanan'ny mpiambina entana dia niazakazana nakeny amin'ny laharan'ny miaramila ary tonga ka nanontany amin'ny toetry ny rahalahiny ary raha mbola niresaka taminy izy indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharan'ny miaramilan'ny Filistina ilay mpiantsy ady lehilahy Filistina avy any Gata Goliata no anarany ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy ka natahotra indrindra izy. Teto moa izany dia ny rahan'i Jese izany Davida anaty sasakafo an'ireo rahalahin'ireo dia rehefa tonga tany Davida ry havana mbola namerina ny teniny ihany ity Goliata ity nanao hoe raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay sy ny sisa rehetrarehetra izany rehefa teny tarehy aloha ery ihany izany mbola naveriny ny tenenina ihany tamin'ny Davida eo amin'ny andininy dia namaly moa izany Davida teo ry havana nanao hoe eo amin'ny andininy 920 eo manao hoe ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely fa zinona moa i Filistina tsy miforony dia hiaika amin'ny miaramilan'Andriamanitra vely ary ny olona namaly hoe izany ka izany ny atao amin'izay lehilahy mahafaty azy ary Eliaba zokony nandre azy niteny tamin'ny olona dia narehatra tamin'ny Davida ny fahatezerana ka hoy izy nahoana ianao no midiny ety ary amin'iza moa no namelanao reny ondry vitsy any anefitra fantatro ny avinavinao sy ny faratsiany fonao fa izany ady no hidinanao ety ary hoy Davida moa maninona azo mba miteny ka nahoana moa ary niala teo amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray ary noho ny reny olona niteny izay nataon'i Davida dia nambarany tamin'ny Saoly ka dia naniraka nahaka azy izy ary hoy Davida tamin'ny Saoly aoka tsy ho ketraka amin'ilay io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io fa hoy Saoly tamin'ny Davida tsy tohanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany.
jerentsika amin'izany ry havana ny fahasahian'i Davida tao anatiny milaza izy hoe fa zinona moa io Filistina tsy mifory io izy no hiaika amin'ny miaramilan'Andriamanitra velona, izany hoe zany nanana fahasahiana tokoa Davida ry havana tao anatiny teo anatrehan'io lehilahy tsy mifora io, satria inona moa zany ny antony nahasahiany Davida hoe tsy natahotra teo anatrehan'io lehilahy io, dia jerentsika eo amin'ny 4:7 io le hoe fa hoy Davida tamin'ny Saoly ny mpanomponao ozy ny andro ny ondrindrainy ary nisy liona azy be ratonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry, dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany izy ilay zanak'ondry, ary noho ny handramatra izy dia no azoniko tamin'ny somony ary nasikoka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny liona sy ny bera samy novonoan'ny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramilan'Andriamanitra velona izy. Amen. Tena arak'izany ry havana, tena hoe natoky an'Andriamanitra tokoa Davida fa omba azy Andriamanitra, tena nanana fahatokiny izy tany anatiny, ary izay no nojoroany, fantany fa ny herin'Andriamanitra izay ao anatiny, fantany fa momba azy ilay herin'Andriamanitra izay ao anatiny, dia tena hoe nanana fahatokina tokoa izy ry havana malala. Dia jerentsika hoe ao amin'ny 7:30 ao dia ozy izy hoe ary hoy koa Davida, Jehovah izay namonjy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy amin'ny tanan'ny Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary hombanao anie Jehovah. Alleluia, amen. Zaho ozy izy tsy matahotra, ny liona sy ny bera aza zaho ozy izy Davida tsy matahotra, ny liona sy ny bera aza ozy izy maty. Inona moa zany nampatonga ny Davida hijoro ry havana? Tsy tamin'ny fahatanjahany, tsy tamin'ny fahakeliny, fa raha ny fahakelezan'ny Davida dia tsy haharesy an'io izy, fa inona nampatonga ny Davida nijoro? Satria natoky ny herin'Andriamanitra izay nomba azy izy ry havana, natoky ny herin'Andriamanitra izay nipetraka tao anatiny izy, dia tena hoe nanana fahatokina lehibe tokoa izy ry havana malala. Fa ity tena zavatra tena hoe nahavariana tamin'ny Davida ry havana. Jerentsika eo amin'ny 9:30 manao hoe ary Saoly ozy nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fidiny ary ny akanjo fiadiana, ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovan-tratra, ary Davida namehy ny sabany tamin'ny akanjo fiadiny, dia nanandrana handeha fa tsy mbola nahazatra azy zany, ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola nahazatra ahy, ary dia nesorony Davida izany. Hitantsika amin'izany ry havana, tena hoe tsy nety tamin'ny Davida ilay akanjo fiadiana nampanaoviny Saoly azy, tsy afa nandeha amin'reto aho ozy izy, dia nesorony ilay izy. Hitantsika amin'izany fa tsy ny fiadiana ihany koa na hoe fampiasana an'izao akanjo fiarovana samy hafa rehetrarehetra izao, fa isika zany rehefa miady amin'ny fahavalo dia mampisy zavatra dia mampiasa zavatra tsy mampiasa zavatra hafa zany tsika, fa ny zavatra ampiasaintsika dia ny vavaka sy ny fahatokina an'Andriamanitra. Izany hoe zany rehefa tsapantsika fa momba antsika Andriamanitra dia manana hery sika, ary ny fahavalo dia resintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena hoe resentsika amin'ny fahavalo rehefa tena hoe manana fiarovana avy amin'ilay Jehovah Andriamanitra itsika. Rehefa fenao izany herin'Andriamanitra sy fahatokisana sy fifandraisana amin'Andriamanitra izany tsika ry havana, dia tena hoe manana hery lehibe tokoa ahafahantsika miarika amin'ny fahavalo. Lesona lehibe ty nataon'i Davida teto ry havana, dia tena hoe ananantsika hery mihitsy, ananantsika fijoroana mihitsy, dia tombo eo jerentsika indray eo amin'ny 5:7 eo jerentsika ny 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy, fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona amin'ny sambatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra miaramilan'i Israely, izay efa nohaikainao. Anio no aloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao aho ka hanapaka alohanao,
dia nomeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatin'ny miaramila amin'ny Filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Dia araka izany ry havana dia araka izany dia izay ny tenin'i Davida tamin'ilay Filistina hoe ianao manatona amin'ny sabatra sy lefina ary ny lefipo ozy fa izaho kosa ozy manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Tompomaro Andriamanitry ny miaramilan'i Israely. Amen. Izany ny hery tao anatin'i Davida ry havana hoe ny herin'Andriamanitra ny ato anatiko ianao manatona amin'ny sabatra fa izaho manatona anao amin'ny herin'Andriamanitra. Izany hoe tena rehefa velona ao anatintsika izany io Andriamanitra io dia tsy manana tahotra sika na ngeza be tahaka ninona aza ny fahavalo eo anoloantsika. Ninona fahavalo eo anoloantsika dia mendrika ny Goliata io dia resitsika dia tena hoe resitsika mihitsy izany le Goliata eo alohantsika na inona izany fahavalo eo alohantsika eo. Izay izany le hoe ahoana moa le misy iran'ny mpanakanto anankiray izay le hoe za kely ozy fa ny Andriamanitra ngeza be. Takan'izay izany ny plasin'i Davida teo anoloan'ny Goliata hoe kely izy fa ny Andriamanitra ny Andriamanitra izay ao anatiny dia tena hoe ngeza be mihitsy. Dia jerentsika indray eo amin'ny 5:7. Jerentsika indray eo amin'ny 5:7 ry havana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho ny ainga ilay Filistina ka nanatona itsenan'i Davida dia nandroso fiaingana Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharan'ny miaramila itsenan'ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tanany ka naka vato izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavoa ilay Filistina tamin'ny andriny ary niletika tamin'ny andriny ny vato dia totraka ny akohaka tamin'ny tany izy. Toy izany nandritsen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato natsamitady fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo amin'ilay Filistina dia nalainy ny sabatra ilay ioka notsoahany tamin'ny tranony dia namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Na dia feno fiarovana be aza le fahavalo izany ry havana, izany hoe feno vy ny vatany rehetrarehetra, feno fiarovana izany ny vatany rehetrarehetra fa teo amin'ny andriny ry havana ny herin'Andriamanitra izay nampiasa an'ilay atsamitadin'i Davida iny nitsatoka teo amin'ny party tsy nisy fiarovana tamin'ny Davida izany tsy nisy fiarovana teo amin'ny Goliata izany hoe teo amin'ny andriny dia teo ny nahafaty an'ity lehilahy izay voalaza fa lehilahy ngeza be ity. Dia ohatr'izany isika ry havana malala, isika izany mila manana fahatokisana, mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra mba hitoetra ao anatintsika ny heriny andresentsika ireny fahavalo maro be alohantsika ireny dia mampahery antsika tsirairay avy ry havana amin'ny alalan'izany tantaran'i Davida izany. Mety ngeza be ny fahavalo eo anoloanao amin'izao fotoana izao tsy fantako hoe Goliata ohatra ny ahoana eo alohanao eo fa izao rehefa mombanao Andriamanitra dia izao hoe resinao io Goliata io resinao ny adinao na dia tahaka ninona aza ny angezany fa aza mijery ny akelinao izany ianao fa ny herin'Andriamanitra mombanao sy ao anatinao ao no entinao mandresy ny ady sy entinao mandresy ny olana eo anoloanao dia aza manaiko resy izany ry havana eo anatrehan'ny olana fa tsika mila mijoro mandrakariva dia mahereza tsika rehetrarehetra fa mpandresy foana tsika satria lehibe izay ao anatintsika dia tsisy izany fa Jesosy Kristy dia voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka ny nanarana vavy kike amin'ny ten'Andriamanitra mampahery ilainay izany, ilaintsika rehetrarehetra izany teny izany amin'izao fotoana izao mampahery antsika fa tena Goliata mbola eo foana. Sa ahoana ozy nareo? Mbola velona aminareo ve Goliata? Fa Goliata dia mbola eo foana. Mety tsy androany ianao miady amin'ny farapitso, mety izay zao niady tamin'ny androany, mety anjaranao raha mirafakapitso fa ianao mila paherezina foana androany, mila paherezina foana fa Goliata dia eo foana. Mahafinaritra be ty
teny tantara anankiray teny isany mahafinaritra ry raha za manokana mampitory teny na de anisany tena hoe zany mitory Davida sy Goliath zany io angambany anisany teny tantara be dehibe indrindra notoriana sy hoe nampaherezana olona hatramin'izay tantaran'ny Davida sy Goliath. Mampahery be izy io satria maneho atsika hoe izy namoa tsy vita atsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra, sisy tsy vita tokoa rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Ary tena anisan'ny ady ngeza be teo anoloan'ny Davida fa tsy lehibe teo anoloany le izy. Ary anisan'ny fotoana ray nahafantarana ny anaran'izany Davida izany. Hitanareo misy olona miteny foana hoe tsy mahalala anaka, fa teo tsisy tsy nahalalany Davida nanomboka teo. Mahafinaritra be satria raha tsy teo Goliath de tsy mba nisy nahafantatra izany Davida zany. I Goliath de ngeza be fa tena zanatohatra ngeza be nekaran'ny Davida zany Goliath zany. Tena hoe tendrombohatra Goliath fa teo ambonin'iny koa mbola nisy Davida anankiray nitsangana ka fantatra ny momba azy. Tena hoe fahasoavana ho an'ny Davida ngeravana ny fisian'izany Goliath zany. Eto ampaherezana anao hoe ny fampitoy amin'ny toritentsika tamin'ny omaly sa fakomaly ihany le hoe aza mangataka ianao hiala eo anoloanao Goliath fa mangata fotsiny ianao mba homban'Andriamanitra ianao amin'ny Goliath. Ary zany mihitsy nge zany ny tena toetran'ny Davida rehefa namalala tao anatin'ny fahitanan'ny Goliath. Davida tena nataon'Andriamanitra mihitsy zany hoe fitahiana ho an'ny Davida i Goliath. Fa sika fampitehana ho an'ny Saoly, sika fampitehana ho an'ny zanak'Israely, satria tena i Goliath io zany tena sany antso mihitsy izy io. Marina nge ny teny Saoly rehefa ry amin'ny za moa neka indrana olona hamaky an'ity ten'Andriamanitra lavalava ihany le izy nefa koa tiako fankina tsikelikely le ten'Andriamanitra ka tsisy famakiteny no tsika androany fa miala tsiny. Ozy izy tenareo fomba fahitany Saoly sy Davida tena samy hafa tanteraka mihitsy. Ary tena voaporofo le Samuel voalohany toko fahinana amby folo fa mifanahan Jeo efa niala tamin'ny Saoly ary mifanahan Jehova nilatsaka tamin'ny Davida. Tena voaporofo zany satria nahoana jerenareo nge manoloana ny Goliath zany olona anankiray ihany eo. Fa ny fahitany Davida sy Saoly tena atsimo sy avalatra ozy fomba fiteny. Saoly nahita ny Goliath mahita fahavalitsy azo atao ninina tsony, fahavalitsy azo resena tsony. Naninona ozy izy Saoly tamantsika Davida, neka anakivy an'i Davida koa izy, neka amindra an'le fomba fijery tamin'ny Davida i Saoly. Ozy izy Saoly any amin'ny Samuel voalohany toko fito amby folo andininy fa telo amby telopolo. Ozy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io. Satria maninona? Satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatrizay. Hatrizay ny ainany. Aiza moa nisy olona mpiady hatrizay ny ainany zany? Hatrizay ny ainany zany mbola kely aloha voateraka. Ngay Goliath voalatsaka voateraka tany amin'ny maternité de efa miaraka amin'ny vy be sy sabatra sy zaradefina lefina sy lefo. Fa inona moa zany niteny Saoly teny tena angezany le fahavalo. Aiko misy hatramin'izay efa mpiady hatrizay ny ainany. Ary zay ny ainany zany mbola kely, Goliath mbola nampinono ohatry ny zaza rehetra. Mbola nrotsorotsy nampitahorina vorom-bazaha ohatry ny zaza rehetra iny. Mbola belelo kely ohatry ny zaza rehetra, rovo-pataloha eny an-dalana rehetrarehetra iny. Mbola matahotra vitsika iny, matahotra valala iny. Tsisy zany hoe mpiady hatramin'izay ny ainany. Fa ao anatin'ny Saoly efa misy fanahy fahosana, satria efa niala amin'ny fanahin'Andriamanitra.
isika zany vo miala amin'ny fanan'Andriamanitra de tonga de osa isika. De inona ataony am'izay? Tsy toanao io, ngezabe io matiny io ianao io efa niady hatramin'izay niainany. Zao angery havany i Goliath tsy efa mpiady hatramin'izay niainany, fa zokisany zava-marina, Goliath efa niomana efa hatramin'ny ela ho amin'io ady io. Efa nanao entraînement izy, efa tena nikotrana izy, efa tena nanao famerenana izy amin'ny fampitahorana. Zay tsy fantatry Saoly, efa nivolony efa ely Goliath. Ary efa niomana ho amin'ny fandresena ihany koa, jerena raiky efa metrapetrahany an'le ady toe de Goliath mihitsy no bossy, Goliath mihitsy ny rôle. Ozy izy Goliath nahoana nareo nivoaka iady tsy Filistiny navaza. Ary anareo kosa mpanompony Saoly, mividiana lehilahy ray ianareo, izy ny aty amiko raha tahiny maresy zany hoe tena iza ny aresy possible aveo aminareo isy aresy ozy izy Goliath, angefa fomba fiady daholo efa fomba fiady daholo ange zany. Ka ny olona rehefa mivonina any andresy, ka ianao mbola tsy manana fanan'Andriamanitra koa, de mbola tsy miady ianao de efa resy. De zany tenen'ny Saoly, tsy toanao efa mpiady ianao mbola zaza. Aveo ndray mbola ina re? Mbola nomeny any amin'ny andiny fahavalo amby telopolo amin'ny Samuela voalohany toko fito ambin'ny folo. Ary Saoly nampiakanjo an Davida ny akanjo fiadiny, nisy fiarovan-dovarahana sy ny lohany ary nampiakanjo azy fiarovan-tratra. Hitanareo i Saoly mieritreritra fa reo ny afaka hiaro anazy amin'ny Goliath. I Saoly nieritreritra rehefa mitovitovy ny fiadina ny Goliath sy Saoly, lanjalanjam-by eny aminazy, de mieritreritra Saoly fa possible mba haresy any Goliath ihany. I Saoly io efa avy tsy naomby, fantatritsika tsara zany. I Saoly io de efa avy tsy naomby izy io. De ino no marika eo anatin'ny sainy, tsy fahomby azy, ino azy nampahomby azy? Nisy fankatoavany an'Andriamanitra. De iny am'izay ny toe-tsaina nentina nanaraka azy tamin'ny adiny rehetra hoe efa tsy naomby izy teo de rehefa nijery ny fahavalo izy de mijery anazy sy ny tsy fahomby azy any. Tsara fantatritsika fa Davida indray de zao efa nanana toe-tsain'ny olona naresy. Tsara fantatritsika fa Goliath efa niomana tamin'io ady io, Davida ndray mbola tsy niomana tamin'io. Davida ary tsy nalala akory eo andeha hiady. Davida mbola tsy nahita an'izany niady taman'olona zany. Io ny adversaire-ny Davida, olona voaloha fa hatramin'izay liona Debera. Eo zany Davida vo hiady aman'olona mahay miteny, mitovy aminazy. Davida io tsy miaramila, mbola tsy namon'olona Davida, mbola tsy niady taman'olona Davida, fa Davida niaro ny ondry de niady tamin'ny liona sy ny bera. Zay Davida voasena zany hoe fahavalo, olombelo loatra anazy, de miteny sady mandraoana. Zay efa fanaony Goliath. Goliath zany tsy ngeza fotsiny fa sady be vava ihany koa. Ary io paikadiny Goliath io fa formule efa fampiasany hatramin'izay io. Ary betsaka ny fahavalon'ny Filistina resy tamin'ny alalan'io fomba fiadiny Goliath io. Le mena ny sain'le fahavalo le miaramila de tonga de resy. Ny saina angeravana malala mbola tsy metsika akory ny tanantsika hiady, fa ny saintsika efa resy de resitsika raha miady io. Ange fomba fiady. Tareo ny All Black, ny mpanao rugby néo-zélandais, rehefa anao match izy de fa zatra mihitsy aloha ny olona rehetra, ny équipe adverse, ny arbitre efa zatra mihitsy hoe manao an'le aka iny izy. Le aka iny zany inona moa ny hevitry le aka? Mampiakatra moral de mandeha ny adversaire manao aka. Inona ny dikan'iny? Ny dikan'iny miasa be dia be mihitsy iny tena miasa be dia be.
io zany taktikany efa tena fomba fanao Goliaty io, efa fahazarany io ary tratrany tamin'ny daholo hatramin'ny mpanjaka. Efa fahazarany Goliaty io mandra-paninina, mandra-pionany tamin'ny Davida. Za miteny anao androany fa andrava amin'ny fahazarany fahavalo amin'izay anao manomboka androany. Halleloia. Misy fahavalo tonga de efa satrasatra fotsiny mamely a. Ny olona koa misy tonga de satrasatra fotsiny ny resy. Fa androany ifanena amina olona tsy apoziny Goliaty. Io olona io a tsy olona neritreritry ny ady, fa io olona io kosa olona vo avy voaosy. Any ny tena zava-dehibe amin'ity ady ty. I Saoly a nijery ny maha olombelona azy, de nijery amin'ny Goliaty. Davida tsy nampitahany Davida amin'ny Goliaty, fa Davida nampita ny Andriamanitra Goliaty sy ny Andriamanitra Davida. Rehefa ampitahinao aza mba ny tenanao zany ampitahinao amin'ny fahavalonao. Fa rehefa ampita ihany ny Andriamanitra ao, ampitao amin'ny Andriamanitra io. Zay fotsiny. Halleloia. Tonga de sainao ny toy an-tantara. Hainao ny toy an-tantara. Si voalazany ten'Andriamanitra any amin'ny voalazany ten'Andriamanitra aroy le Filistina ny amin'ny Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo andininy fafolo. Aroy le Filistina, za efa niaiky ny miaramila ny Israely androany, amoay lehilahy ray iady amiko. Andiny faina ambin'ny folo ary le Filistina nanatona maray tsy hariva ka niseho 7 andro. Mbola zavatra ngeza be koa 7 andro. Ao amin'ny Baiboly a, io isa 7 io tena ngeza be amin'Andriamanitra. Ngeza be amin'Andriamanitra io isa 7. Inavy zao zavatra mba tsy tadidinao amin'ny Baiboly momba ny resaka hoe chiffre 7 fa ho azaveko anao mantsy ny zava-miafy n'ity isa 7 ty androany. Fa tsika mba mandray anjara kely, inavy zavatra tadidinao amin'ny Baiboly a misy resaka 7. Efa 7 zany de mba soratsoratra eo dao samy mandray anjara. Zay tonga ao an-tsainao fotsiny a inona ny resaka 7 ao amin'ny Baiboly mba tadidinao. Fa be de be mihitsy ao. Takan'Andriamanitra miteny n'isa 3, miteny n'isa be de be. Fa io 7 io a de matetika voalazan'Andriamanitra. Voalazany ten'Andriamanitra. Sady sotrany kely ana velako ianao mba hanoratsoratra kely mba efa tsy namaky ten'Andriamanitra ianao androany de mba mandray anjara manoratsoratra kely a. Alleluia. Amen. Alleluia. Tonga de vakiko zay soratanareo. Ozy izy erika hoe nampaveka Jesosy Mosesy mifady an'ny 7 andro. Jesosy mifady an'ny 7 andro koa izy tojo. Marina mihitsy zany. Efa nanderan'ny 7 andro hitady an'Andriamanitra Eli, andravanany Ninive 7 taona tany an'hevitra. Halleluia. Jesosy mifady an'ny 7 andro sy 7 alina. Halleluia. Nareo koa mahay a fifadikan'ny 7 andro sy 7 alina Josy Jesosy ozy iainy. Ozy koa anapavy Rodriguez marina daholo zany. Halleluia. De io koa zao soraty le androany hoe 7 andro Goliaty ny antsy ny zanak'Israely. Halleluia. Savidrany tamin'ny andro Noa. Ozy misaotra ny ranabavy Beda, misaotra ny ranabavy Marina ty anahy. Mitrotsaka ny rano, ny orana sy ny boboky amin'ny rano 7 andro sy 7 alina. Fa de an'ny 7 andro Jesosy nitoka 7 andro Jesosy. 7 taona ny zanak'Israely nyrenireny. Halleluia. Saotra anareo rehetra. Tanareo fa be de be izy. Be de be ny resaka 7. Zao a, resaka 7 andro io a, na 7 taona de zavatra ngeza be amin'Andriamanitra. Tsara fantatrareo a fa ny
ny 4 andro a de rehefa nydiniany manam-pahaizana riavana ny 4 andro inona zavatra mitrango anatin'ny 4 andro ao anatin'ny 4 andro a ny olona anankiray afaka manadino vo afaka manadino ohatra zany hoe miova asa adino ty teniteneko ty manomboka androany a ohatra miova asa ohatra miova trano nareo mifindra trano de tadidio fa ao ambadiky ny 4 andro vo tena zavatra tanteraka an'io tontolo iainanao io ianao 4 itanao hoe fomba fiteny hoe mahazo volotany 4 andro eo ny olona anankiray vo manimo zany vo zatra zavatra anankiray 4 andro iny ny olona ray vo manadino fahazarana tamin'ny zavatra anankiray misy fotoana ny mpampiasa rehefa ohatra hiditra hiasa ianao de misy an'le période d'immersion ny période d'immersion eo amin'ny 10 andro eo fa misy chef d'entreprise américaine zay a nanovany lalàna izy ao amin'ny orinasany ny azy ny période d'immersion ny période d'immersion zany a ohatrany hoe filomana ohatrany hoe fotoana ifampizahana toetra ny mpampiasa sy ny mpiasa de ny azy a tsy ataony 10 andro ny azy ataony 4 andro satria zao ny teniny raha mbola 10 andro mbola afaka manao cinéma afaka modimody manao zavatra fotsiny olona rey 20 andro mbola 30 andro fa ambadiky ny 4 andro tsy afaka manao efa lasa misy fahazaranao efa mivoaka zany ny fahazara mivoaka zany ny origine an'le olona raha zay zany ny zavatra tiako azoko lazainanao tsara be zao anankiray tenen'ny ranavavy ty anay zao ny samy mpianany a nahitra ny 4 andro jesosy a melohan'ny karany tany an-damba ny 4 zany a ny 4 de ahafahana manino zany mandrava zavatra anankiray de manangana zavatra anankiray a ao anatin'ny olona anankiray alleloia tadidinareo fa io désert io tany efitra nanaovany Jesosy fadikaniny io a betsaka ny zavatra tany tena tsy tiany olona mandeha any menarana mainka fakapanahy isan-karazany tangeny devoly hitanareo ny zanak'Israely a 4 taona tsy nahafeny ino moa ny tany efitra fa Jesosy 4 andro feheziny io tany efitra miampy devoly tena feheziny zany hoe tena tao anatiny io taorinan'izay Jesosy nandeha nanao ny asan'Andriamanitra amizay nanomboka teo voafehany amizay ny rehetrarehetra 4 zao zany riavana malala ity Goliata ity a seka atratrany 4 amin'ny fifehezana an'reto zanak'Israely reto fa tamin'ny 4 andro eo am'le andeha hifeny situation rehetrarehetra amizay Goliata no nipotsy David andray avaiza amin'ny ozy nareo raha mamaky ny Samuel voalohany 1 tsika ny solamany de nanosorana David ho mpanjakan'ny Israely voaositra David 4 andro taorinan'io David uniona tamin'ny Goliata io zany hoe David hosorana Goliata nanomboka nipotra le 4 andro io zany 4 andro namatora zany nampamatotra ny David nizarany David niositra teny aminy raha mena zavatra vaovao be anao na antsy ampiasainao an-trano io raha matoa na lapoaly ao an-trano io vaovao be mbola tsy mitovy amin'ny tsirony sakafo ataonao isanandro mbola nale lapoaly iny mbola mizatra ny afonao sa tsy marina zany teneko anao zany na ny akanjonao iny ary mbola tsy soupla ty akanjo ty zao efa mihoatra ny 4 andro fa soupla tsara efa tena sy veritsika atao fonga de efa mety amin'ny akanjoko daholo mbola tsy le David mbola nizatra an'le ositra 4 andro David Goliata nanomboka hizatra ny fifehezana ny zanak'Israely azafady aozy izy azafady aminao aozy izy David vita ny 4 andro zatra ny ositra amizay lehilahy vao ositra atao iny ny ositra iny aminonan'io lehilahy io alleluia tenge ho avy teo daholo ny olona rehetra io vohatra io a loasa ela io a teo daholo tafavory teo daholo miaramila amin'rony fedina samy zatrady na Filistina na ny
na niny de sy na ny Israely nanatombo ny Israely satria zao ny Filistina inge tonga teo tsy niaraka tamin'ny mpanjakany fa niaraka tamin'ny Goliata sy miaramila fa ny Israely nanatombo satria nisy miaraka amin'ny mpanjakany mihitsy teo fa mbola tsy nakaiza ihany fa nisy olona ray ilaina teo ambonin'ny mpanjaka ny olona voaositra dia ambonin'ny mpanjaka ny olona voaositra dia ametrahan'Andriamanitra zavatra mihoatra lavitra noho mpanjaka misoran'Andriamanitra ianao soran'Andriamanitra io aleluia soran'Andriamanitra ianao ry havana malala amen toy zakany resaka efapolo teo mahita le commentaire anareo ahako le tareo ny efapolo taona ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra efapolo taona ny laina tsy efapolo andro fa efapolo taona vo niala taty amin'ny zanak'Israely fa ny fahazarana mahandevo anazy efapolo taona ny zanak'Israely tsy nampidirin'Andriamanitra tany amin'ny tany Kanana mihitsy satria ianao raha hiditra amin'ny tany Kanana tsy toe-tsaina sy toe-panahy nahandevo anao sy fahazaranao tamin'ny nahandevo anao ny idiranao eny fa zanaka mpandova ianao miditra amin'ny tany Kanana efapolo taona no nalazaran'Andriamanitra zay vo afaka aleluia ka teto zany i Goliata seka eo andalam-pifehezana tanteraka am'izay nraviravitanina nge zanak'Israely tamin'izany hatramin'ny mpanjaka aozy izy Davida efa eto ahako aleluia zakeo fampazatra aozy izy Davida aleluia aleluia teo am'izay ndao am'izay aro izy Davida de inona ny zavatra nitranga tsy nety tamin'ny Davida manao akanjo fiadinan'ny Saoly efa ampy Davida ny ositra za zany ny tenanao androany zava-dehibe amintsika ny ositra ry havana tena zava-dehibe ny ositra nanatsika fa ny ositra nanatsika afahatsika manova ny zavatra rehetra ny ositra nanatsika ny afahatsika tonga dia mandrava ny fikasan'ny fahavalo ny fikasan'ny Goliata ngetery avana efa tsy tonga dia raha ohatra izy raha tahiny misy maharesy anahy dia ho mpanomponareo izay fa raha izy kosa izy dia ho mpanomponay anareo ka hanompo anay efa vita planina afa ny afiziny fa azo mpanompo be dehibe ny olona afaka mandrava an'izay dia olona voaositra ihany miaramila tsy naharava an'izany ny mpanjaka tsy naharava an'izany ny mpaminany tsy naharava an'izany satria ny mpaminany ary tsy teo Samuel ary tsy teo fa nalefa teo amin'ny toeran'io ny olom-boaositra zava-dehibe ry havana fananana olom-boaositra zava-dehibe ny fiaraha-mandeha amin'ny olom-boaositra zava-dehibe ny fananana olom-boaositra ao tokantrano aleluia mba mangatahana ao amin'ity androany ity hoe tompo ato anatin'ity tokantranoko ity zaleny no mivavaka osory a Jehova aleluia osory a fa Goliata nge mbola eo ry havana ity fiainana ny lalovantsika ity Goliata nge io ity problème lava vidim-piainana antitsaina antim-pa Goliata nge io mila anao io aleluia mila anao ny ankonanao mila anao ny vady aman-janakao mangatahinao andrany Jehova ilaika ny vola fitahina sy ny sisa ilaika ny mba manana toerana tsara ny ampiasana ilaiko ny afaka fanadinana ilaiko ny tafita amin'ny fianarana ilaiko ny tsara asa ilaiko ny mahatahata manam-bola fa tena ilaiko lavitra Jehova osory a aleluia izy ny vonina angataka an'izany osy zany amin'ny sabata ao anaty commencement aleluia zay reny ampatsivin-dralatojo atsika amin'ny sabata ao anaty commencement angataka ositra tsika amin'io ataovy amaininy zany ataovy amaininy zany tena angataka ositsika amin'io ry havana malala fa io ositra io ny ilaitsika io nga raha mamaky ny tantaran'ny amin'ny Davida sy Goliata ianao be dehibe igny zavatra nitranga ny resadresahana talohany io nampitahotra teo Goliata meko voromanidina sy ny biby de faty ny alahy zao sy zao fa niady tamin'inge tena kely foy kely nge le fiomanana tamin'ny ady zany 7 andro mbola fiomanana le fa 7 andro iny koa
i David sy Goliath mbola resaka ange zao hoe ohatra ny film indien ohatra ny film frantsay resaka aloha be dia be ranga alika no aton'ny alanterna manatony ety fa mekon'ny voromanidina sy bibibiby fatony ala resaka ohatra ny teatra taloha manetiny raha manay mijery teatra tena mahamba tsy film ho aikay za hoe rere teatra zany tena misy ady tena naika ohatra ny resa be le teatra jery teatra atao amin'ny trampokon'olo isotro zay ozy andeha jery teatra inona hoa zany ohatra mijery cinéma de faly be ohatra mijery cinéma olombelona ohatra lasy ianao hita eo misy de mamelaka ke tena tsy io le tiako tsy le tiako io mba tsy mamata zay hoe le teatra resa be teatra nge teo alohan'io ny fahavalonao afaka mitaritarika anao manao teatra ela be eo resaka 7 andro aloha resaka fotsiny Goliath ange mety avany Betsileo ty be Goliath ty raha tety amintsika nasianaka resaka aloha zao de zao izany mafy be avia ty de sy miresy aminareo tana mpanomponay 7 andro iza indro isan-kerina indro isan'andro 20 zany hoe zao ny tena marina 7 andro aloha indro maraina sy hariva de ny fa 7 andro am'izay maraina iandry no hen'ny Davida ozy inona tsara ozy Davida nya ozy Davida tsy resa be de jerenareo am'izay ny ady andiny fa 7 ary noho ny ainga le Filistina ka nanatina itsena Davida de nalosy faingana Davida ka niazakazaka any amin'ny laharany lehibe raha itsena le Filistina ozy Davida afainganiko ty ary leo resaka be zay ny resa be ozy Davida ny olona voaozitra tsy be resaka tonga de miady tonga de mamono le Goliath mpanao teatra be mihitsy mpanao hira gasy re torokira be dia be de inona njaona andiny fa 7 iainga iady andiny fa 7 natsofo Davida tao amin'ny kitatokitabo tana nakavato izy de nalefany tamin'ny atsamotany de nahavola Filistina teo amin'ny andriny de niletika tamin'ny andriny vato ka potraka ny akoaka tamin'ny tany izy zay nanapakalosa izy nefa talohan'io manomboka any amin'ny andininy voalohany amin'ny Samuela voalohany 7 aiza ihany ary le ady andiny 48-49 maty de zay fotsiny sisy nahidy Goliath iny ary amin'ny elo any nalasa saina ty za de aty nefa de zavatra tena tsy naposiko azo maniary tena ny laza ten'Andriamanitra milazan'ny mpanika raha mamaky ny ten'Andriamanitra sika ny 520 isan-jato ny vatan'ny Goliath anoany de voasarona vy samby sary tava ny hoe fiarovatratra fiarovatanana fiarovatongotra fiarovabe eto fotsiny misy parti kely mba asina motifa zany le ohatra mba tsy samby tonga mampatarina de mety mba hozy zany le mpanefy vian'ny Filistina ary de Goliath mba asina motifa kely te sina boribory kely eto ohatra ny tsara tokoa ty modèle ty izy Goliath sy boribory kely ka i boribory kely teo le vato na Goliath ary mety tezitra am'le mpanao armure nanina ary nasina ty boribory kely le boribory kely iny mihitsy le boribory kely iny mihitsy io tanan'Andriamanitra ke mahitsy toraka ny 5 isan-jato tsy voasarona vy ino ny kendren'Andriamanitra n'Andriamanitra mijery 4% vy be daholo reto aiza ozy Jehova le tsisy vy eo amin'ny andriny any zany izy fa na mbola tsy teny amin'ny andriny koa ary iny mety ny sofiny ny oriny maty foaniny alleluia tsara ny tompontsika fa zany te teny aminao androany olomba ositra ianao alleluia olomba ositra ianao tsy azo atao ninina ianao ny miteny zavatra be dehibe azo atao anao fa amin'ny maha olomba ositra anao de aza matahotra ianao alleluia alleluia alao mba tsy le Goliath ny TDL aloha ny alefa rehefa aveo za mihitsy mba mangataka azy za mihitsy mangataka anao ira hafa any
Alleloia. Tapitra sady ny toriteny iny amono lazena am'izany ka maty ie Goliaty maty hoa ozy ny olona zany na de niala tany Filistina ary zareo tany Filistina de ve tena ipatafandresena inona ny andeha lasa ny Goliaty ay miaraka amin'ny fiarovan-doha fiarovatratra sy sabatra be sy le fotena verina vany mitsoka fisy indra zavantrano maty Goliaty maninona maty nge le Goliaty niala ny kio le tamin'ny 7 andro lasimbe reny be de tokony ho faty tsy nisy olona tsy nampozina tao iza tsy nampozina tao David iza koa zany orenareo ihany izy ozy ny olona efa manomboka vita ny 7 androny Alleluia. Vita ny 7 andro manomboka orenareo am'izay izy hotahin'ny tompony ianao za zany tena anao so de mavita koa ny 7 andronao androany io tsy mandrakizay tsy mandrakizay ny alelo zay nizohim-pahoriana raha masony zay nizohim-pahoriana hoa fa 7 andro nitsilevana ny samy fiaranao 7 andro torotoro fo ny pon'ny Ninive nibebaka tamin'i Jehova hotahin'ny tompo ianao hoe sady voaositra nitsodraniko aminao androany de zao mba fa 7 andronao koa ry nanty toriteny amen de resinao ny fahavalonao tsisy safidy afa-tsy zay tsisy safidy afa-tsy zay resinao ny fahavalonao tahin'ny tompo angenao io de aza kivy de mahay reza fa olom-boositra ianao olom-boositra mbola problème mbola tsy hitako mihitsy ty ka i Goliaty mbola tsy hitany David hatramin'izay ny ainany fa tsy maninona resy io misy ady lalovanao mety mbola tsy natrehanao mihitsy tsy maninona olom-boositra ianao tahin'ny tompony ianao tapitra ny toritentsika mino favorenao ny afatra androany de mahay reza zany lasa nabaviko zany mahay reza fa tianao Jesosy de nao io olona tena omban'ny fanatrehan'Andriamanitra omban'ny ositr'Andriamanitra de tsy resy anaty zany ianao vomafy zay miady aminao tovy amainina zany ianao olona efa ny olona mifono vy ianao mifono ositr'Andriamanitra amainina hitra amin'ny toriteny ary tsika zao hitra amin'ny azafady sote fa fizarana fahatsapana zany androany propose anareo hira hoe mpandresy zay hira mety omboka mpandresy eo ny ataotsika fa tsy le Goliaty ny tedelina fotsiny no mba aingatahako aminareo asizika hira mpandresy eo fa misy hira foana eo fa aza matahotra nareo. Alleluia. Nao asina sary any fa izy izara fahatsapana. Laso aloha asizika sary rehefa asizika sary de asizika anarana, rehefa misy sary sy anarana de asizika feo de ampitetsika amizay raha latojo inona ary ny azonao ambary inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Jesosy dao tsy rehetra de misoratra betsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahakasika sady nampahely makasitraka aloha voalohany indrindra ny nikeke tamin'ny fahazotoana namaky tenin'Andriamanitra indrindra voalohany ka hatramin'ny Filistia andiny fahadimapolo lava fa misaotra fa nahakasika ilay satria misy amin'ny andinindreo mbola tsy heny mihitsy raha tsy teo hoe nisy an'izany tantara ohatran'izany sy ny sisy hoe Davida nametraka ny ondriny sy ny sisa teo amin'ny olona hafa sy ny sisy hoe tena amin'ny sarety ohatr'izany sehatra sarety ohatr'izany dia nahafinaritra izy fa mampitombo fahalalana hatr'izany. Dia makasitraka amin'ny pastera ihany koa tamin'ny famelabelarana fa tena voaray aloha voalohany indrindra ny resaka tao amin'ny 7 nampitombo fahalalana hatrany hoe rehefa 7 efa mahazo volotany efa mafita mifehy misehatra sy idiranao zany dia 7 andro ihany dia efa vitanao amin'izay mifehy anazy na asa vaovao na toerana vaovao na ohatrany. Teto Davida efa fa 7 ny androny izy nosoran'Andriamanitra nahazo ositra dia efa nizatra zany
fa nahazo volotany tamin'ny ositra dia teto koa le fifanjavatra teto Goliata koa 7 andro efa saika 7 andro mihitsy efa eo amin'ilay tena fotoana ifehezany ny zanak'Israely fa tonga Davida aleloia tonga Davida dia nandresy nahakasika be dia teo amin'ilay hoe fahasan'ny Davida koa tena nahakasika hoe kely izy mbola tsy niady sy ny sisa fa tena nanana fahasaina sy fitokiana amin'Andriamanitra za kely fa ny Andriamanitra ngeza be aleloia dia tena nindro an'Andriamanitra izy dia nandroso tsy ny salasala mihitsy tena nahakasika ny fahasahiny sy ny finoany an'Andriamanitra dia izay nakasika anaty ain Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia, makasitraka indrindra anao raha tojo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay nentinao zay. Andriamanitra manakrepa-sao na maro fitianao mety maromaro mihitsy zany izara-pahatsapana ato zany aleloia. Jesosy maro fitianao dia mitombositra tsy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha latojo. Aleloia, maromaro ny jerova izara-pahatsapana eto miomany ianareo. Ndao ampidirintsika indray aly navapisika Ingilina Rodriguez. Inona indray aly ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Aleluia, makasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manao ny fiainana Jesosy amintsika rehetra dia makasitraka nareo menatako mampahery mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia le nakasika be mihitsy sady mampisaina be hoe isika vao ialan'ny fanan'Andriamanitra dia ozy takan'izany zao Saoly hoe nialany fanan'Andriamanitra izy dia lasa oza dia inona no nahatonga izany dia satria Saoly tsy nakatony tsy nakatoa an'Andriamanitra izy zany dia niala taminy tsy fankataovana an'Andriamanitra zany nahatonga Saoly lasa ozy satria efa niala tamin'ny fanan'Andriamanitra. Dia faharoa hoe Davida tsy mbola niady tamin'ny olona mihitsy fa ny bera sy ny liona no efa niady taminy satria izy tany ampiandrasan'olo foana fa voalohany izy tamin'iny niady amin'ny Goliath. Dia le hoe ny olona mifondy vy fa i Goliath zany mifondy vy ka i Davida kosa nefa dia olona voaozitra. Dia hoe ny olona mifondy vy zany tsy arisy ny olona voaozitra mihitsiny. Dia na tena nanamarika be androany moa zany dia le hoe 7 andro ity satria hoe eo amin'ny 7 andro io zany mandrava zavatra anankiray amin'ny olona iray dia io koa no manomboka manangana zavatra vaovao anankiray. Dia teo mihitsy zany Davida no nanomboka onomo zany nampamatotra ny Davida zany. Dia eo mihitsy koa izy nefa nanomboka hosorana ho mpanjaka. Dia na ny mpanjaka reny tsy reny zany tsy mbola ambany reny no zany olona voaozitra Jehova zany. Dia be dia be moa no voa nanamarika be tamin'ilay 70 andro teo hoe tahaka ny mpon'ny Ninive zao hoe 70 andro no toriana anazy ny teny fibebana dia mibebaka izy dia tsy rava Ninive. Dia Jesosy koa 70 andro fa nifatihanina. Dia tia tena nakasika be anahy hoe zanak'Israely 70 taona tany anefitra tany zany n'Andriamanitra tena hoe nanamboatra azy mihitsy satria tsy olona hoe mbola andevo no entina hiditra any amin'ny tany Kanana fa efa olona voaozitra zany no entina Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana. Efa olona hafa mihitsy zany. Iny koa no tena nanamarika be anahy dia hoe isika zany tokony efa mbaizao mihitsy koa zany fa 70 andro tsika eo amin'ilay tena zavatra vaovao eo amin'ny fiainantsika indray. Dia izay tena nakasika pastera dia makasitraka indrindra tahin Jesosy daholo. Aleloia, amen. Aleloia be mankasitraka indrindra anao nanampavy Ingilina Rodriguez Andriamanitra manakrepa-sao nane amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia.
dia araka ny teniko taminareo moa mbola maro ny zara-fahatsapana ato aza maika mihitsy aloha fa ny zanatsy dia natao lava ny toro-teny mba ahafahana mizara miaina fahatsapana no ary metsika fitenen'andray ary nanambavitsika sondola inona indray ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina Jesosy pastera dia misopatetsika nandisikitenenana dia voalohany indrindra mankasitraka nareo mianadasy fa tena mambe mihitsy izy toro-tena mampahery be izy voalohany nakasika tamin'ny karazay tamin'ny foteny izay noentiny zokike teo hoe Davida kely izy fa le Andriamanitra tao anaty zangeza rehefa amintsika zay ny herin'Andriamanitra ny ositr'Andriamanitra dia lasa manana fahasaiana tsika dia lasa manana finoana tsy mijery hoe agitasan'ny olana fa le hoe Andriamanitra ngeza ao anatintsika zany hoe entintsika miady dia zay no nakasika voalohany dia faharoa tamin'ny momban'ny tamin'ny Saoly mpanjaka tokony hoe tsy atafy zany hoe Goliath zany satria izy mpanjaka fa mahafantatra zavatra be dia be zany fa Davida nefa olofa afahany mpiandrontry kely dia ondry no niadiva ny tany tsy mbola niady tamin'izaniza zany tsy mbola niady tamin'ny olombelona fa teto amin'ity Davida tamin'ny Goliath ty niadivany Davida voalohany tamin'ny olombelona nefa direct hoe nanana fahasaiana Davida satria voaositra izy ny farany dia hoe zava-dehibe ny ositran'Andriamanitra dia santsika mandresika mandresiny ola-goavambe oloantsika ny fahalehibeazany ositran'Andriamanitra efa tsy azoko sahady ny sabata mba hosoran'Andriamanitra dia mankasitraka pastera mankasitraka nareo mianadahy dia mitombohitra hatrany eny Jesosy. Aleloia be mankasitraka indrindra anao anavavy Sandola ndry mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana dia Jesosy amavitianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Sandola mbola misy zara-fahatsapanao aleloia mbola misy zara-fahatsapanao mahafinaritra be mihitsy efa be dia be nareo mizara fahatsapana be dia be zany no ny toro-teny hatramin'ny farany aleloia tao hoe mba inotsika indray inona indray ny tenen'ny ranabavitsika Erika ary amin'ity androany ity inona indray ary no azonao lazaraina inona ny azonao ambara Makasika pastera ny fitenenana dia fiadanantoa amintsika rehetra dia manaraka ny soafindray dia mampisitraka anareo mianadata amin'ny toro-teny sy ny famelabelarana androany fa tena hoe mamy be nandraisana hery mampahery besa dia nandraisana lesona ngeza be indray ny toro-teny androany na dia hoe toro-teny efa fahiny foana le Goliath dia tena misy lesona mitsoahana be na zany le teny pastera farany teo zao tena nakasika diana hoe ny olona afaka mandrava ny planiny fahavalo dia mbo ositra dia mila mangataka ny ositra io zany tsika raha tia handresy ny fahavalo tsy dia ny faharoa koa tena nakasika na le fomba nanazavany pastera le 70 andro teo dia hoe eo amin'ny 70 andro ny olona voazatra zavatra anankiray eo ny olona vao mahazo vontany raha ohatra hoe mandeha amina toerana anankiray dia le 70 andro io zany tena manadanja be amin'Andriamanitra satria eo no tena manavao ny olona Andriamanitra manangana tenany olona Andriamanitra tahaka zanaka Israely zao niala tany Egypte izy dia tany nalefa tany renireny tany nalefa nakany hevitra 70 andro 70 taona mba hanafahana azy tanteraka amin'ny fanadihadiana dia mba hiomanana hiditra amin'ny tany Kanana dia ohatr'izany koa zao i Davida zao teo amin'ny 70 andro no nanosorana anazy dia teo koa no nefany teo koa nanomboka i Goliath zany hoe izy zany efa voaositra fa Goliath vao hanomboka hanao taktika hanao planina saika hifehan'ny zanaka Israely dia mazava ho azy moa fa ny olona araka teny pastera farany teo ny olona voaositra no afaka mandrava amin'ny planiny fahavalo na dia fananana planiny patrinila Goliath niezaka foana nanao teatra nandahateny nanao be resaka mba handehina ny fahavalo nefany Davida kosa tsy niandry an'izany hoe manao planina sy an'izany fa izy efa voaositra dia tonga izy dia maharesy amina vato anankiray fotsiny
nefa ny Goliata tena tampiadiana be dia ny farany farany tena mahakasika anahy hoe rehefa ao anatintsika Andriamanitra dia manana tahotra amintsika ny fahavalontsika, izany hoe tsika zany rehefa ao anatintsika Andriamanitra dia matahotra ho azy ny fahavalo rehefa miatrika eo amin'ny lohantsika tahaka ny Goliata zao teto lasa ny teny dia arizy fa zavatra kely anankiray dia efa naharizy azy dia zay ngamba pasitera ny tena nakasika anahy dia makasitraka indry fahitesotao. Aleloia, mahakasitraka indrindranao ranampahavelika mamy be koa ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia, mbola misy izarana fahatsapana ato. Aleloia, isa sisa ny enonareo mbola tsy niteny teo raha nareo no mandinika raha reny daholo zany ny mizara fahatsapana dia isa sisa ny enonareo mbola tsy niteny teo dia mino fa tonga dia fantatrareo hoe izy ary zao mbola tsy niteny teo nefa mpiteny eto foana izy isan'andro dia tsy izy za fa raha matokely marina ty anakana da inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Eo makasitraka pasitera me fitenenana ny tena dia makasitraka ihany koa ny zokeka efa mabe ny toriteny sady mampahery ny tena nanamarika anahy zany androany dia le hoe ny raha tomboka amin'ny zokeke satria izy ny toriteny voalohany dia izy ny tena frasy ohatrany nanamarika be anahy izy ty androany hoe azana kelinao jerena fa ilay Andriamanitra ngeza be ao aminao sy miaraka aminao izy tena afatra hoe mahafinaritra be zany izy ohatrany hoe manohana be foko izy zany androany hoe tsy lehibe mihitsy ny fahavalontsika rehefa misy an'Andriamanitra sika rehefa miaraka amin'Andriamanitra sika ny finoana ao amintsika zany mila karakaraina foana izy teo ny fifandraisana amin'Andriamanitra mila mivarina foana isan'andro mba hitoetra ao amintsika Andriamanitra tika zazany mila mivavaka mila miezaka tsy manao ota sy sisa izay ny fandraisako anazy avy aty amiko aty makasitraka be tamin'ny afatriny dia faharoa ny tenen'ny pasitera hoe ny ohatrany hoe tontolo ara-panahy zany ny fiain'ny tontolo hita maso rehetrarehetra tsika tokony iositra Andriamanitra io ny angatahantsika alohan'ny zavatra rehetrarehetra ara-materialy angatahantsika ny ady dia resy amin'ny saina sy ny fananantsika an'Andriamanitra aloha vao tonga aty amin'ny resaka ara-batana dia eo koa zany dia sarisariny hoe ny 70 andro dia fehim-potoana ny zaran'i Davida niara-ny aina tamin'ny ositr'Andriamanitra zany satria teo izy nahazo an'izay dia iny no entiny niady niaraka nahareseny ny Goliata ninona zavatra eny amin'ny fahavalontsika ty zany fahatelo ninona zavatra hoe feno daholo zany eny amin'ny fahavalontsika eny ngeza be izy manana zavatra rehetrarehetra izy manana fiarovana rehetrarehetra izy fa ny tanan'Andriamanitra dia zavatra kely fotsiny tiany eny amin'ny fahavalontsika eny dia malemy izy dia mandresitsika eo anatrehany dia fahafaoteny mety teo hoe ny ositra rehetrarehetra zany fitaovam-piadiana ety ivelany sy sisa tsy reny ny andreseny efa ny ositr'Andriamanitra ao amintsika raha manana fanan'Andriamanitra sy ny ositrany dia ampy hoentina miady zany ampy hoentina miady amin'ny fiainana makasitraka nareo mianadata iny tombo hatrany dia Andriamanitra hitany rehetrarehetra dia baolina daholo dia Andriamanitra hiaro nareo rehetrarehetra izay andeha atory amin'izao alina izao tany tompo. Aleloia, mahakasitraka indrindra anao ananambavy marina ty anahy sy anareo rehetra izay nizara fahatsapana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay noentinareo izay. Andriamanitra manaiky ireo mpahasoavana ane hamaly fitianareo dia mitombositra sy mpahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia, zay no ela misaotra anareo rehetrarehetra amenina tamin'ny fizarana fahatsapana. Jesosy hamaly fitianareo tena mamy be mihitsy fizarana fahatsapana. Jesosy hamaly fitia. Aleloia, dia tahiny tompo ataontsika ty raha mahafinaritra be ty.
itirity ifanaovantsika itirity naozaontsika ira famaranana de aoriana tirity ivavaka isika de amarana ny fotoana raha zay ary zatra nytorina taminao andro de zao no teniko aminao hoe tsy maintsy mpandresy ianao na iza miona aminao de tsy maintsy mpandresy ianao tahiny tompo mino finaritra daholo tahiny Jesosy. Alléluia. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana rehetra zay tanteraka teto androany. Misaotra satria ny fahasoavanao no matoy izao anay fahasoavana avy aminao no tsy natapaka ny fandarana ary mbola fahasoavana avy aminao no napety ny connexion ny tsirairay avy na ny tany amin'ny toerana lavitra indrindra aza de nahare. Misaotra Jesosy ary de voninahitra de atolotra anao. Misaotra fa nahery koa zay tamin'ny teny androany misaotra fa nainao masina nibitsika ny teny tamin'ny ty mpanomponao fa za de fitaovana fotsiny ihany ary nanare zany teny zany zay Jesosy de nizaniza Goliata hiatrika anay hoatrehanay de zao ny zavatra fantatray voahositry Jehovah izahay de aza vela miara ty anatinay zany hery zay etiny zany tenin'Andriamanitra izany narapitso narafaka pitso narovina izay
hifanatrika amin'ny Goliath dia oka tsy soadinonay mandrakizay fa voaosy Jehovah izay. Misaotra sady amin'ny fandresena zay fa homaninao anay Andriamanitra. Misaotra sady amin'ny fandresena zay fa homaninao anay fa tena lehibe sady tsara ny fahasoavanao. Dia voy Satana fatra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izany teny izay nafafy izany. Alleluia. Amen. Isika fitenenana navavantsika Marie Hortensine amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Marie Hortensine anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasika pasteur nanome fitenenana. Jesosy daholo atsika rehetra iara hivavaka atsika hivavaka ny firenena sy amara ny fotoana. Ry Andriamanitra renay tsara indrindra ho mbola faly misaotra sy midera mankalazana azy. Misaotra anao ny fitantanana hoe sy tsy mihinanao anay natraran'izao alina mangona zao. Jesosy malala ho oka tsy niabe ny olona mijerenay fa iana lehibe indrindra Jesosy anafika anay amin'ny Goliath. Jesosy malala oka vony mandrakariva idera anome voninahitra anazy eo Andriamanitra. Jesosy malala tehirizina eo aminao izay eo Andriamanitra fa eo aminao ny mahatsara anay Andriamanitra tsara indrindra ho amahan'ny olana. Ny olana ijerenay Jesosy fa ianao lehibe indrindra hiatrika ny olana izay manjary aminay tsirairay avy. Jesosy malala ho mindetika izay Jesosy hivavaka ho an'ny firenenanay Jesosy. Tsy misy miafina aminao Andriamanitra ny firenenanay Jesosy. Afaho amin'ny Goliath Andriamanitra ny firenenanay Andriamanitra. Apetraka ampilatarana anazy zany Andriamanitra. Maro ny Goliath Jesosy any amin'ny firenenanay Jesosy. Fa oka hivoaka mpandresy ny olona Jesosy. Tsy na dia kely aza zay Jesosy fa na lehibe ny hiady amin'ny Goliath any amin'ny firenenanay Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any zany. Tera sy laza tolotra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka andrianao raha nambavy Marie Hortensine tanatin'izay vavaka manome nentina amina miarahana ny fotoana izay. Jesosy mafy anao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Dia mankasitraka ihany koa raha nambavitsika izay nitondra ny ten'Andriamanitra, nambavy keke nitondra ny ten'Andriamanitra, nambavy Lovelia nitondra ny vavaka fanombohana. Dia misaotra anareo rehetra koa izay nizara fahatsapana, namaky ten'Andriamanitra, nijoro vavolombelona, nandray anjara tamin'ny commentaire, nanao dikateny tamin'ny commentaire amin'ny teny frantsay ianareo izay tonga teto fotsiny tsotro zao. Dia Jesosy mafy anareo. Raha mbola tsy tonga amin'ny ranandra zao dia kavenana somatsara izarapisintsika mioneto. Manapatonga zany ianao dia afaka amin'ny akiradio.radio.radio.445.com akiradio.radio.445.com. Misy toloteny isaky ny adiny teny mandeha andro manala izy io. Misy toloteny manomboka amin'ny ray maraina rehefa avy eo amin'ny 8:07 maraina amin'ny 8:07 alina. Sa mety ahiny toko taony raha pisindratsika amin'ireo mahereza daholo.